aujourd'hui. Manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay nitahian'Andriamanitra androany. Nous vous saluons au nom de Jésus pour cette bénédiction. Dia tononao amintsika rehetra ny fitahian'Andriamanitra n'aiza n'aiza misy anao. J'énonce pour vous la bénédiction, que ce soit pour vous qui êtes ici, que ce soit pour les gens qui suivent le culte en ligne. Dia andaontsika rehetrarehetra hitehaka mafy mba Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia! 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 Androany dia tsofina rano fa androm-pahasoavana ho antsika rehetra. Je dis aujourd'hui que ce jour, c'est un jour de la bénédiction et de la grâce pour nous. Andro spécial leo natren'Andriamanitra androany hitahina amin'ny fiangonana. C'est un jour spécial pour la bénédiction de l'Église. Ary aty am-piandohana dia mivavaka izahay ho an'ny olona marary rehetra ho sitrana. Dès le début, nous allons prier pour qu'il y ait guérison ici. Ary mitsodrano ankoa izahay ho tahian'Andriamanitra niza manaraka fotoam-bavaka. Et j'annonce aussi une bénédiction pour tous ceux qui suivent le culte, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Koa andaontsika no hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany. Nous allons donc prier, nous allons remercier Dieu pour ce culte. Hivavaka avy hatrany ny mpandika teny. On va prier. Oh Père, merci beaucoup pour ce culte. Merci beaucoup pour ta miséricorde, ta bénédiction, puisque tu es maintenant présent parmi nous. Merci beaucoup, Père, puisque quand tu nous as dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et je bénirai votre pain et vos eaux. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Donc, Père, tu vas réaliser cette parole. Tu vas accomplir ta parole puisque tu es un Dieu vrai, un Dieu véritable, un Dieu qui garde sa promesse. Merci encore Jésus-Christ puisque tu réalises aussi ta parole quand tu nous as déjà dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Merci Saint-Esprit car tu es maintenant ici. Tu vas nous guider dans la présence de Dieu. Tu vas délivrer les malades et les captifs. Tu vas apporter la bénédiction pour cette église et pour les gens qui suivent le culte en ligne. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vonina teny hitady an'Andriamanitra ve ianao? Est-ce que tu es vraiment prêt pour rechercher Dieu? Ny Baiboly dia mampianatra manao hoe Andriamanitra ambony ira fiderana azy. La Bible nous déclare et nous enseigne que Dieu se trouve sur la louange. Noho izany raha hideran'Andriamanitra isika, omeo an'Andriamanitra ny tsara indrindra. Donc si nous allons louer Dieu, donne à Dieu ce qui est vraiment bon et ce qui est meilleur venant de toi. Tsy hoe fombafomba na fahazarana fotsiny anaovantsika fiderana. La louange, ce n'est pas seulement un culte, ce n'est pas seulement une religion ou un rituel. Fa io dia entina miantso ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fotoam-bavaka izay ataontsika. Mais on fait ça pour appeler la présence de Dieu dans notre culte. Mbola ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra ihany koa ny atao hoe fiderana. La louange fait partie aussi du service pour Dieu. Ka andaontsika rehetrarehetra andeha hiaraka hiteran'ny tompo ary amin'izao fotoana izao. Nous allons donc ensemble louer le Seigneur. Koa atolotsika andreo mpanompon'Andriamanitra izay hitarika antsika anatin'izany fiderana izany ny fotoana amin'izao fotoana izao. Nous laissons donc la suite du moment pour la conductrice de louange. Raisitsika mpitehavan-tanana mafy. Acclamons très fort. Alléluia. Acclamons encore fort pour le Seigneur. Ce n'est pas pour les hommes, mais pour Jésus. Acclamez encore plus fort avec un Alléluia fort. Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons encore au nom de Jésus. Bienvenue dans le temple du Seigneur. Nous saluons également nos frères et sœurs qui suivent en ligne. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Amen. Amen. Je répète encore que la paix et la grâce du Seigneur soient sur nous. Amen. Recevez ça au nom de Jésus. Ce matin, nous allons adorer le Dieu miraculeux. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu miraculeux. Amen.
Et ce matin, nous allons célébrer tous ces merveilles. Nous allons célébrer ses bienfaits. Nous allons célébrer notre Seigneur qui est capable de faire des choses incomparables, de faire des choses que nous imaginons même pas, car notre Dieu est un Dieu illimité. Amen. Androantsika dia hideran'Andriamanitra satria mahagaga izy. Andriamanitra manao mihoatra an'izay eritreretintsika Andriamanitra. Jesosy dia Andriamanitra tsy misy fahataperana, tsy misy limity Jesosy. Fa ninina izay zavatra eritreretintsika dia manao mihoatra an'izany zavatra eritreretintsika zany Jesosy. Dia androany manasa anao mitsangana amin'ny toerana misy anao. Dia zaho hoe ninina izay rehetrarehetra nofinofisinao, ninina izay rehetrarehetra andraindrainao, ninina izay rehetrarehetra endrasanao amin'ny Jesosy dia Daddy Dieu fa mahay manao mihoatra Andriamanitra. Notre Dieu est Dieu de l'impossible. Peut-être que les gens vont nous dire que nous vivons dans l'utopie, que les chrétiens vivent dans l'utopie, dans l'imagination, que nous sommes des rêveurs. Mais ce matin, je tiens à vous rappeler que non, nous sommes chanceux d'avoir un Dieu miraculeux. Nous sommes chanceux de pouvoir servir un Dieu incomparable, un Dieu qui peut faire au-delà de notre espérance et de nos imaginations. Alors, si vous pouvez, fermez vos yeux et pensez au verset qui est écrit dans Jérémie, chapitre 32, 27, que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous imaginons. Et essaie d'augmenter la foi qui est en toi. Augmente la foi en toi. Et montre à notre Dieu que tu crois en notre Dieu, que tu crois en Jésus, que tu as la foi en Jésus, que tu as la foi que Dieu peut faire l'irréel possible ce matin. Et nous allons chanter que Mahagaga ni Andriamantsika, lehibe loatra izy. Andriamanitra mahagaga, hitanay ny asan'ny tananao rehetra. Notre voix afin de te louer. Literano sai Andriamanitra falehibe loatra ianao. Oui Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Nous te louons.
izay Jesosy hoe ianao ilay Andriamanitra mahagaga indrindra. je t'encourage à analyser la parole de la chanson que nous avons faite tout à l'heure. En effet, nous servons un Dieu miraculeux. Nous servons un Dieu
incomparable. Nous servons le Dieu de l'impossible, le Dieu illimité. Nous servons un Dieu qui ferait un chemin là où il n'y a rien, là où il y a le vide. Nous servons un Dieu gigantesque, plus grand que l'univers, celui qui nous a créés. S'il a su nous créer, il saura créer beaucoup de choses dans notre vie. Et ce matin, appelle à l'existence ce qui n'existe pas et Dieu l'accomplira dans ta vie. Car il est miraculeux, il est le faiseur de miracles. Oui Seigneur, nous avons foi en toi. Nous avons foi en ta puissance. Et tu nous as enseigné que si nous avons foi en toi et que nous disons aux montagnes de tomber, tu le feras, Seigneur. Et même plus, tu feras plus. Ainsi, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous sentons ta présence. Tu es là, Seigneur, et tu vas agir. Tu es présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, Seigneur, et tu agis. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, Seigneur, on t'adore. Je t'adore. Oui, Car je tu es t'adore. celui qui trace les chemins. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Seigneur, tu traces, tu ferais des chemins dans le désert. Tu fais des miracles. Et tout ce que tu as dit, tu le feras aujourd'hui. Mon Dieu, c'est ce Alors que nous allons tu encore t'adorer car tu es présent et tu agis en ce moment. présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces des chemins
waton Jesus e wamnawi manolala nis. Manofagaganis e patununon punusan. Deitul jafasavane o fiana nois. Domo la tununziga yame panolala ne wamsiana ziga Jesus. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi, Seigneur. On veut juste te le dire encore et encore que nous avons foi en toi, Seigneur. Et que si nous appelons l'inexistant à l'existence, je sais que tu vas le réaliser dans notre vie. Et quiconque, Seigneur, a foi en toi, tu vas leur montrer, Seigneur, que tu peux encore te surpasser encore et encore et encore et encore. Et à présent, nous déclarons que nul n'est comme toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant au plus haut. Amen. Ainsi, nous nous prosternons encore devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Le tsimis tuanao. Le Andriamanitra mandray tanana fiainana rehetra. Le Andriamanitra le mitondra fahefana eo aminay, le mpanao fahagagana. Le avo indrindra. Alléluia. Suvimu
antsika hivavaka tena hivavaka ihany koa ka arabaky teny eo amin'ny tongotr'Andriamanitra dia maneke fotsiny hoe Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitsika. Aza ny olanao intsony no eritreretinao, aza ny aretinao intsony eritreretinao fa rehefa zany mibanao amin'ny sainao dia lasa sakana tsy ahafahan'Andriamanitra mandray an-tanananao. Fa androany ilay tononkira rehetra izay notonoantsika teo sainsainy hoe manao lalana any amin'ny tsy hita maso any Andriamanitra, manao fahagagana amin'ny fotoana tsy eritreretintsika Andriamanitra. Hoe Andriamanitra dia mahery, Andriamanitra mpanao fahagagana ilay mitondra fahazavana eo amin'ny fiainanao. Izany tonotononona eo amin'ny vavanao dia ho ataony eo amin'ny fiainanao zany. Izany ambara eo amin'ny vavanao, arahana finoana ngeza be dia ho ataony eo aminao zany. Raha iantsony tsy misy ianao ho tonga misy dia ho ataony zany. Mahazahoany toerantsika ary Vous fiangonana. pouvez vous asseoir, chère Église. Tonga ny fotoana manaraka indray tsika ankehitriny Nous passons maintenant à la suite de notre culte. dia ny afahantsika mitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. On va donner les offrandes devant Dieu. Izao ny voalaza ny soratra masina mantsy. La Bible déclare, Aza miseho foana tsy mitondra fanatitra rehefa makeo amin'Andriamanitra. on ne paraîtra point devant Dieu les mains vides. Noho izany raha ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika androany Donc si on est devant Dieu, dia andao ho entsika ny fanatitra mba ho akasitrahany. nous allons apporter des offrandes favorables aux yeux du Seigneur. Ianao izay matsapa hoe tena nitahin'Andriamanitra ianao, Toi qui as la sensation d'être béni par Dieu, ary tena resy lahatra ianao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anao, et tu es vraiment convaincu que tu es ainsi grâce à la grâce du Seigneur, dia aza misalasala ianao mitondra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. n'ayez pas de doute d'apporter les offrandes devant Dieu. Andao homanintsika ny ampafolo-karena sy ny fanatitra rehetra ary. Nous allons donc préparer les offrandes et les dîmes. Ary io anareo izay manaraka ity fitombavaka ity en ligne Et vous qui suivez le culte en ligne, dia manaovana koa fanatitra ianareo, je vous invite aussi à faire des offrandes, satria isika rehetra dia tena ny Kristy iray ihany. puisque nous appartenons au corps de Christ. Dia afaka manome fanatitra ihany koa anao anatrehan'Andriamanitra. Donc, nous pouvons tous apporter des offrandes. Ndao ary tsika hivavaka ho an'izay On va fanatitra izany. prier alors. Andriamanitra rainay eo, Merci beaucoup, Père. misaotra anao izay fa nontahinao, Merci car tu nous as bénis. nomenao fahasalamana sy tanjaka. Tu nous as donné la santé et aussi la puissance. Dia misaotra anao ihany koa izay fa notahinao ny asan'ny tananay. Merci puisque tu nous as bénis le travail de notre main. Ankehitriny izay Andriamanitra dia hanaja anao amin'ny fanatitra. Donc, à présent, Père, on va t'honorer avec les offrandes. Atolotra eo am-pelantananao izany fanatitra izany Andriamanitra, On va te donner les offrandes, Père, mba ho voninahitra ny aranao rery ihany. pour ta gloire. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, misaotra Andriamanitra raiko. merci beaucoup, Seigneur. Amen. Amen. Dia andaontsika mbola hiteran'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana hitondrantsika ny fanatitra. On va encore donc continuer à louer le Seigneur durant le moment des offrandes.
accompli. Oui, Dieu est grand, il est majestueux. Dieu est grand, majestueux, il règne au roi. S'il ordonne et calme les tempêtes, s'il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Taontsika itahitanana mafy a fandraisantsika mpanapon'Andriamanitra sady famezentsika voninahitra an'i Jesosy. Tonga dia hivavaka isika. On va prier alors. Merci beaucoup, Père, puisque tu vas parler maintenant par la bouche de ton serviteur. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, puisque à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu dis quelque chose, il y a une transformation, il y a une guérison, il y a une bénédiction et des miracles, et aussi des délivrances sur la vie de tout le monde. Alléluia. Merci Saint-Esprit, puisque tu vas agir maintenant. Tu es sur la tête du serviteur de Dieu. Merci puisque tu vas travailler, tu vas aussi faire une transformation dans, la vie de cette église, que ce soit pour tous ceux qui assistaient le culte en ligne et pour les gens ici en présentiel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika ny amin'ity fotoana izay izarantsika ny tenin'Andriamanitra androany ity. Nous remercions l'Éternel Dieu pour ce culte que nous partageons aujourd'hui. Dia mbola atolotra aloha ny arahaba ho an'izay mbola zao vao ihaona aminay. Je salue tous ceux qui viennent ici pour la première fois. Andao ary tsika rehetra eo am-pitsanganana no hamaky ny tenin'Andriamanitra dia avy eo mahazo toerana. Nous allons lire la parole de Dieu en nous levant. Ensuite, vous pourrez vous asseoir. Vakiantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Mpanjaka faharoa toko fahaefatra manomboka andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7. Zao mivaky ilay tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ninona ampitombony Elisa ny dilion'ilay vehivavy maty vady. Comment Élisée a augmenté l'huile de la femme dont le mari était mort. Eo amin'ny andiny ny voalohany. Verset 1. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao mahalala fa natahotra an' Jehovah ny mpanomponao nefa tonga ny tompotrosa aka ny zanako ny rahalahy ho andeviny. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Inona nanananao ao an-trano? Fa ora vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano, afa-tsy dilo ilo ray tavoara-monja. Ary hoy izy,
andeha ary mindram-pilany aminao namanao rehetra manodidina dia filany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy. Ary rehefa tafiditra ianao dia aoka irindrim-baravarana ianao sy izy mirahalahy zanakao, ary manodina izany vilany rehetra izany dia atokany izay feno, dia miala teo aminy raha vehivavy ka indrindrim-baravarana mba amin'izy mirahalahy zanany, ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy. Fa ny reniny kosa nanidina ny dililo, ary noho ny feno ny vilany dia hoy izy taminy hitondray vilany iray koa aho, fa ho kosa izy ireo taminy. Tsy misy vilany intsony ary dia nitsahatra ny dililo, dia avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary kosa izy mandehana amin'ity ny dililo, ka nefa ho izay tsosan'olona aminao ary izay sisa ivelomanao sy ny zanakao. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous les récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient » et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Ny tenin'Andriamanitra vakiantsika farany teo amin'ny Jakoba toko voalohany andiny roa amby roapolo. Nous allons lire Jacques chapitre 1 verset 22. Fa aoko mpakataony teny ianareo fa aza-peny fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mazahony toerantsika ny fiangonana. Vous pouvez prendre place. Ny lohahevitra izay ianarantsika amin'ity androany ity dia izao. Le thème que nous allons écouter aujourd'hui, c'est ceci. Minoza ilazain'Andriamanitra dia ho tanteraka aminao izay irianao. Crois ce que Dieu dit et tes souhaits se réaliseront. Averiko fanoroany, minoza ilazain'Andriamanitra dia ho tanteraka aminao izay irianao. Je répète encore, crois ce que Dieu dit et tes souhaits se réaliseront. Zao voalazan'ny soratra masina ary fiangonana. Voici ce que la Bible dit, chère assemblée. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu est vivante et puissante. Velona ny tenin'Andriamanitra ary fiangonana. La parole de Dieu est vivante, chère assemblée. Ary misy heriny ihany koa io tenin'Andriamanitra io. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa no hipoirany zavatra rehetra. C'est à travers la parole de Dieu que toute chose apparaît. Ny tenin'Andriamanitra mantsy dia Andriamanitra ihany izy io zay soratra masina. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, dit la Bible. Koa raha te hita fivampiainana ianao, Donc, si tu veux voir ta vie changer, raha te hita vokatra eo ny tenin'Andriamanitra ianao, si tu veux voir Dieu intervenir dans ta vie, raha misy faniriana ao anatinao ka tianao ho tanteraka, si tu as des souhaits et que tu veux que ça se réalise, dia miantso anao amin'izao fotoana izao. je t'appelle aujourd'hui, Minoza ilazain'Andriamanitra dia ho tanteraka izay irianao. crois ce que Dieu dit et tes souhaits se réaliseront. Manaova mainina mafy ianao. Dis Amen fort. Ny zavatra tsapa sy hita amin'izao vanim-potoana misesaka izao ry fiangonana. Ce que nous ressentons et ce que nous voyons actuellement, chère Église, Maro amin'ny olona amin'izao vaninandro izao no maniry te hahita an'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainana. il y a beaucoup de personnes actuellement qui veulent voir Dieu agir dans leur vie. Maro ihany koa no maniry mba te hita zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo aminy. Plusieurs personnes veulent voir Dieu faire de grandes choses dans leur vie. Misy amin'izy ireny mba mangetaheta sy maniry mba te hahita fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Il y en a parmi eux qui souhaitent et qui désirent être guéris. Misy ihany koa no maniry mba te hahita an'Andriamanitra mamany olana saribahana teo amin'ny fiainana. Il y en a aussi ceux qui veulent voir Dieu, qui résolvent leurs problèmes dans leur vie. Ambarako amintsika nefa ny fihavana dia izao.
Mais je vous annonce, chère assemblée, ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dieu sait faire toutes choses. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra izany. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Fa ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra no mifezo rehetrarehetra izao. Mais c'est la puissance de Dieu qui soutient toutes choses. Hoy aminao androany, ny aretinao afaka ho sitrany eo anatrehany. Je te dis aujourd'hui que ta maladie peut être guérie devant Dieu. Ny olanao ankoa afaka ho vahany amin'ny fo mahagaga. Tes problèmes peuvent être résolus surnaturellement. Ary na inona zavatra irianao androany, Et quels que soient tes souhaits aujourd'hui, amin'ny anaran'i Jesosy ho tanterahan'Andriamanitra izany. au nom de Jésus, Dieu va le réaliser. Dia hitehaka mafy an'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Mbola averiko fanondroana hoe tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao izany. Je répète encore une deuxième fois, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Ny olana mipetraka nefa ny fiangonana dia ity. Mais voici le problème, chère assemblée. Tsy mino izay lazain'Andriamanitra ny akamaroan'ny olona. La plupart des gens ne croient pas ce que Dieu dit. Tsy mety makatoa izay lazain'Andriamanitra ihany koa izy. Ils ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Fa misalasala eo amin'lohan'ny teny izay ambaran'Andriamanitra. Mais ils hésitent et ils doutent de la parole de Dieu. Raha manana olana izy dia lasa mitady lalakafa aloha. S'ils ont des problèmes, ils cherchent d'autres solutions. Raha manana aretina ihany koa izy dia lasa miazakazaka any amin'ny hery hafa izay very famavonjy azy. S'ils sont malades, ils vont vers d'autres puissances qu'ils croient qu'ils peuvent les sauver. Fa tsy tena mino sy matoky izy hoe mpamonjy azy Andriamanitra. Mais ils ne croient pas vraiment que Dieu peut les sauver. Andriamanitra ny mpamonjy mora azy indrindra nefa ny amin'ny fotoantsarotra rehetra. Et pourtant, Dieu est un sauveur que nous pouvons avoir en toutes circonstances. Ary zay ilay olana mipetraka hoe atena am-piandohana. Et voilà le problème depuis le début. Tsy tena mino izay lazain'Andriamanitra ny olona. Les gens ne croient pas vraiment ce que Dieu dit Ary tsy mety makatony teniny ihany koa. et ils ne veulent pas mettre en pratique sa parole. Hébreu toko faraka ambin'ny folo andininy fahenina. Hébreux chapitre 11, verset 6, Hoy soratra masina manao hoe la parole de Dieu dit, raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa Or, izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino. Fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hoy ny soratra masina hoe tsy maintsy mino ny olona. Les Écritures disent que nous devons tous croire Fa mpamaly soa izay mazoto mitady azy Andriamanitra. que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Izany hoe raha natona an'Andriamanitra isika Ça veut dire que si nous nous approchons de Dieu, dia ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita eny amintsika voalohany la prière que Dieu veut entendre en premier, dia jerevan'Andriamanitra hoe manana finoana ve isika. Dieu regarde si nous avons la foi. Tsy le fihetsiketsehana ivelany tian'Andriamanitra ho hita. Dieu ne regarde pas les formes extérieures. Tsy le fitarainanao fotsiny tian'Andriamanitra ho hena. Dieu ne veut pas seulement écouter tes plaintes, Fa rehefa miazakazaka manatona eny atrehany isika mais quand nous nous approchons de lui, dia ny finoana ny tian'Andriamanitra hananantsika androany. c'est la foi que Dieu regarde chez nous. Ny fanontaniana mipetraka ary dia hoe La question qui se pose, c'est ceci. tena mino an'Andriamanitra ve isika? Est-ce que nous croyons vraiment en Dieu? Ary mino izay lazain'Andriamanitra ihany koa ve isika? Est-ce que nous croyons la parole de Dieu? Zao mantsy ny abarako amintsika androany. Voici ce que je vous annonce aujourd'hui. Na izy ny te hita vokatra. Quiconque veut voir des résultats, Na izy te hita n'Andriamanitra miasa. quiconque veut voir Dieu agir, Dia tsy maintsy mino ny olona anankiray. doit croire. Zay Andriamanitra fa afaka mihetsika sy miasa eo amin'ny fiainana. C'est là que Dieu peut agir et intervenir dans sa vie. Be dia be ingany ny olona amin'izao vanim-potoana misy isika izao. Il y a beaucoup de gens actuellement, Lazainy takany tsy hisy Andriamanitra. ils disent que Dieu n'existe pas. Lazainy fa takany tsy miasa intsony Andriamanitra. Ils disent que Dieu n'agit plus. Zao nefa matetika teneniko amin'ireny olona ireny. Voici ce que je dis souvent à ces gens-là. Andriamanitra hoa misy. Dieu existe, Andriamanitra ihany koa velona. Dieu est vivant, Fa mahatonga anao tsy mahita vokatra ao aminy. mais pourquoi tu ne vois pas cela? Sy ianao satria ianao tsy mino izay lazainy. Parce que tu ne crois pas ce qu'il dit. Ianao ihany koa tsy mino ny fisiny. Tu ne crois pas son existence. Tsy afaka manao ninino Andriamanitra. Dieu ne peut rien faire. Ao amin'ny olona izay tsy mino ny heriny. Si quelqu'un ne croit pas en sa puissance, Ka raha nisan'ny olona maniry ianao te hitan'Andriamanitra androany.
Donc, si tu veux voir Dieu agir aujourd'hui, mba hiasa sy hetsika eo amin'ny fiainanao, si tu veux qu'il intervienne dans ta vie, tsotra ny any an-tanako anao anio. je t'annonce ceci aujourd'hui. Minoan'Andriamanitra ianao, Crois en Dieu, minoa izay lazain'Andriamanitra ianao, crois en la parole de Dieu. dia amin'ny anara Jesosy ny tenenako Et au nom de Jésus, je déclare, fa tsy maintsy mahita an'Andriamanitra miasa tu ianao. vas voir Dieu agir. Manaova mainina mafy isika rehetra. Amen, très fort. Alleluia. Alléluia. Amen. Amen. Zao ny zavatra faharoa ambarako amintsika. Voici la deuxième chose que je vous annonce. Tena zava-poana ny zavatra rehetra Toute chose est vaine rehefa tsy mino isika si nous ne croyons pas ary tsy ahita an'Andriamanitra miasa ihany koa et nous n'allons pas voir Dieu agir raha vao misalasala ny amin'ny teny zay lazaina. si nous doutons de sa parole. Averiko tsara. Je répète, Tena zava-poana ny zavatra rehetra toute chose est vaine rehefa tsy mino isika quand nous ne croyons pas ary tsy ahita an'Andriamanitra miasa ihany koa isika et nous n'allons pas voir Dieu agir raha vao misalasala ny amin'ny teny zay lazaina. si nous doutons de la parole qu'il dit. Ary zany mahatonga ny Baiboly miteny manao hoe Et c'est pour ça que la Bible dit, aoko mpakato ny teny ianareo acceptez et obéissez à la parole, fa aoka tsy piainy fotsiny ihany. mais ne vous contentez pas de l'écouter. Zany hoe amin'ny fotoana tonga aminao ny tenin'Andriamanitra, C'est-à-dire que quand la parole de Dieu arrive chez toi, amin'ny fotoana tonga ao amintsika rehetra ihany koa ny tenin'Andriamanitra, quand la parole de Dieu arrive vers nous, dia aza ianona fotsiny ny teny zay lazaina, ne vous contentez pas de l'écouter, fa aoko mivonona amin'ny fankatoavana. mais mettez en pratique la parole. Mety teny mety hifanohatra amin'izay ao anatinao mihitsy ary izany. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec cette parole. Mety mifanohatra izay atao anatin'ny sainao ihany koa. Peut-être que ça ne correspond pas à tes pensées, Fa ozy ny tenin'ny Jakoba, mais chaque a dit, aoko mpakatoa zay lazaina. mettez en pratique la parole. Amen na ve zany. Amen. Alléluia. Alléluia. Rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra mantsy ny olona anankiray, Quand quelqu'un ne met pas en pratique la parole de Dieu, dia mitovy amin'ny olona tsy mino ny fahitan'Andriamanitra izany olona izany. il ressemble à quelqu'un qui ne croit pas. Averiko tsara ho enao androany. Je répète encore pour que tu puisses bien entendre. Rehefa tsy mankatoa zay lazain'Andriamanitra ny olona, Quand quelqu'un ne met pas en pratique la parole de Dieu, dia mitovy amin'ny tsy mino an'Andriamanitra ihany. il ressemble à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Enonao tsara angamba ny fanokafana ny toroteny teo. Est-ce que tu as bien entendu l'introduction tout à l'heure? Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu est vivante et puissante. Ary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa misy ny zavatra rehetra. Et dans la parole de Dieu, il y a toutes choses. Koa raha te hahita vokatra ianao, Et si tu veux voir des résultats, raha te hahita zava-mahagaga amin'ny fiainanao ianao, si tu veux voir des miracles dans ta vie, dia raiso ny tenin'Andriamanitra. reçois la parole de Dieu Ary akatoavy zay lazainy androany, et mets en pratique sa parole. dia hisy zavatra mahagaga ao ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Et Dieu va faire des miracles dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Fahatelo, Troisièmement, raha tsy mino an'Andriamanitra sy ny heriny ihany koa isika, si nous ne croyons pas en Dieu et en sa puissance, ary tsy mety resy lahatra amin'izay rehetrarehetra teneniny, et si nous ne sommes pas convaincus de tout ce qu'il dit, dia tsy afaka hanao zavatra lehibe amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Dieu ne pourra rien faire de grand dans notre vie. Fa raha mino ianao Mais si tu crois ary resy lahatra ny amin'ny teny izay ambarana, et si tu es convaincu de sa parole, dia ahita zava-mahagaga tsy takatra ny saina. tu vas voir de grandes choses qui dépassent ton entendement. Ny tenin'Andriamanitra dia afaka ampiasain'Andriamanitra hitondra vahaolana lehibe amin'ny fiainan'ny olona izay mankatoa azy. La parole de Dieu peut apporter de grandes solutions dans les problèmes des personnes qui exécutent sa parole. Ohatra zao ho jerevantsika ny tantaran'ilay vehivavy vadiny zanaka ny mpaminany. Par exemple, nous allons voir l'histoire de la femme qui était la femme d'un fils de prophète. Efa nivakiantsika teo ny tantaran'io vehivavy io sy ny zana amin'ny rahalahy. Nous avons déjà lu tout à l'heure l'histoire de cette femme et de son fils. Raha zavaiko amintsika tsotsotra ny tantarany dia tahaka izao. Si je vous explique l'histoire, c'est ceci. Nanambady io vehivavy io Cette femme était mariée, niteraka roalahy izy tamin'izany fotoana. elle avait 2 fils, Nanana n'olona trosa be izy fony vadiny mbola teo. elle avait beaucoup de dettes quand son mari était encore là, Io trosa io nefa dia tsy voalohany mihitsy na dia miasa ary ny vadiny. mais elle ne pouvait pas payer ses dettes même si son mari travaillait. Ny zavatra nitranga taty aoriana nefa ny dia izao.
Ce qui s'est passé plus tard, c'est ceci. maty ny vadin'ilay vehivavy. Son mari est décédé. Azonao onona tsara angamba zany hoe maty ilay vady izay mpampidibola. Est-ce que tu te rends compte que son mari qui faisait entrer l'argent était mort? Ka raha ilay trosa efa tsy voalohany fony vady mbola teo, Et donc, s'il ne pouvait pas payer la dette quand son mari était encore là, dia azo antoka be fa mbola tsy voalohany aty aoriana. c'est assuré qu'elle ne pourra pas encore le payer plus tard. Sendra ny olona anankiray ratsy toetra nefa nisy tamin'izany fotoana. Mais il avait quelqu'un qui avait un mauvais caractère. Satria tamin'ny fotoana dia nandondona tao an-trano ny tompotrosa io. Parce que le créancier a frappé à sa porte. Omeo ny trosanay ozy nataon'ilay tompotrosa. Payez notre dette, a dit le créancier. Fa rehefa tsy voalohanao ny trosanay, Car si tu ne payes pas notre dette, rehefa tsy voaverinao ihany koa ny vola izay tokony menanay, si tu ne rembourses pas l'argent que tu nous dois, dia ho alainay ny zanako amin'ny rahalahy mba hiasa aminay ary tsy mandray karama. nous allons prendre tes fils qui vont travailler pour nous et nous n'allons pas leur donner de salaire. Azonao tsara angamba n'izany tantara izany. Je crois que tu comprends bien cette histoire. Ny vadiny maty, Son mari est décédé. ny zana amin'ny rahalahy ho alain'ny olona ho mpiasa tsy mandray karama. Ces deux fils, les gens vont le prendre, ils ne recevront pas de salaire. Navesatra tao am-pony vehivavy ny ala ely sy ny olana mafy. Cette femme était vraiment très malheureuse et très triste. Fa zao nefa ny zavatra mampahery. Mais voici ce qui est encourageant. Io vehivavy dia mino fa misy Andriamanitra. Cette femme croit que Dieu existe. Miantso anao ankeo androany mino fa misy Andriamanitra. Je t'appelle aussi aujourd'hui à croire que Dieu existe. Ary na inona olana sedrainao androany. Et quels que soient tes problèmes aujourd'hui, Ary na inona ady izay misy amin'ny fiainanao androany. quels que soient les combats qui sont dans ta vie aujourd'hui, Izay tsy ho voavahanao hatramin'izay. que tu n'as pas résolu depuis toujours, Izay tsy nahitanao vahaolana hatramin'izay. que tu n'as pas trouvé de solution depuis toujours, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus, Androany tsy maintsy mivazany. aujourd'hui ça va être résolu. Mandray vahaolana anao amin'ny fo Tu mahagaga. reçois la solution d'une Ho façon tahin'Andriamanitra anao surnaturelle. amin'ny anaran'i Jesosy. Dieu va te bénir au nom de Jésus. Manaova maina mafy isika rehetra. Dites Amen. Ho anao izay manaraka ity fandaran'ny fivavahany ity any amin'ny Facebook any na YouTube. Toi qui suis ce culte en ligne ou sur Facebook, Dia miteny anao androany amin'ny anaran'i Jesosy. je te dis aujourd'hui au nom de Jésus, Mety ao anaty olana ianao. peut-être que tu es dans un grand problème, Mety ao anaty ady mafy ianao amin'izao fotoana. peut-être que tu es face à un grand défi, Mety tahaka n'ity vehivavy ty mihitsy ny olana setrainao amin'izao fotoana izao. peut-être que ton problème ressemble au problème de cette femme, Mety hananan'olona trosa be ianao. peut-être que tu as beaucoup de dettes à payer, Mety hananany banky vola be ianao. peut-être que la banque te doit beaucoup d'argent, Mety efa lasa nanao anao ny vadinao. peut-être que ton mari t'a délaissé, Mety tsy afaka manoninao anao koa ny zanakao. peut-être que tes enfants ne peuvent rien faire pour Fa toi, zay tsy vitan'ny olona ao anao androany. mais ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, Vitan'Andriamanitra zany ry vahoaka. Dieu peut le faire. Dia manaova maina mafy ianao. Dites Amen. Sahako no milaza aminao androany. J'ose te dire aujourd'hui, Tena misy Andriamanitra ry havana. Dieu existe vraiment. Ary afaka mavita zavatra tsy takatry ny sain'olombelona atao amin'ny fiainan'ny Il peut anana. faire des choses qui dépassent notre entendement dans notre vie. Fa mino ny teniny Mais croyez en sa parole ary akato avy izay lazainy. et mettez en pratique sa parole. Na dia mifanohatra amin'izay hainao sy efa tonga ao an-tsainao ary zany. Même si tu n'es pas du même avis, Zao ny voalaza ny soratra masina. voici ce que les Écritures disent. Niazakazaka nakany amin'ny mpanompon'Andriamanitra ilay vehivavy. La femme est partie courir vers le serviteur de Dieu. Rehefa tonga taon'ny mpanompon'Andriamanitra izy dia nitantara ny olana natrehany. Quand elle est arrivée auprès du serviteur de Dieu, elle a raconté ses problèmes. Ao anaty foniteny kely ity zavatra ambarako ity. Voici ce que je vous annonce. Raiso manan-danjo eo amin'ny fiainanao ny fisiana mpanompon'Andriamanitra. Croyez que l'existence d'un serviteur de Dieu a un grand impact dans ta vie. Ary ekeo sy akato avy foana ny taridalana izay omena izy ireny. Et mettez toujours en pratique les conseils qu'il vous donne. Ny mpanompon'Andriamanitra mantsy dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Parce que les serviteurs de Dieu sont des collaborateurs de Dieu. Ary ozy voalaza ny soratra masina. Et la parole de Dieu dit, Tsy manao na inona mihitsy Andriamanitra raha tsy efa laza ny heviny tamin'ny irakany. Dieu ne fait rien sans avoir d'abord donné son avis à son serviteur. Aza zatra manao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra izany. Ne prenez pas à la légère la présence des serviteurs de Dieu, Fa omeo aja manjakariva izy ireny. mais respectez-les. Amen. Amen. Akatoko ny foniteny. Maintenant, je vous dis,
dia nanomboka ny tantarany olona tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra ilay vehivavy nananan'olona trosa. Cette femme a commencé à raconter ses problèmes aux serviteurs de Dieu. Mba ampio aho ozy fa tsy voalohako ny trosan'olona. Aide-moi, a-t-elle dit, car je n'arrive pas à payer mes dettes. Ary ny zanako ny rahalahy ihany koa dia ho alain'izy ireo mba ho piasa tsy mandray karama ho aminy. Et ils vont aussi prendre mes fils pour être leurs serviteurs sans recevoir de salaire. Zao ny tenenin'ilay mpanompon'Andriamanitra taminy. Voici ce que le serviteur de Dieu lui a dit. Inona avy ny ao an-tranonao ao? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tsy manana na inona ao an-trano aho ozy afa-tsy diloilo ray tavoara-monja. Je n'ai rien dans ma maison à part un pot d'huile. Mazava ho azy fa tsy manontro trosan'olona me zany e. Évidemment, ça ne peut pas payer les dettes. Satria raha io no navany trosan'olona Parce que quelles que soient les dettes de quelqu'un, dia mety io no nomeny an'ilay tompotrosa hoe ity mba solony volanareo peut-être qu'il l'aurait donné pour remplacer l'argent, fa tsy voaveriko tsony ny vola. car je ne peux pas remplacer l'argent. Dia izao no tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra taminy. Et voici ce que le serviteur de Dieu a dit. Mandehana mindra milany amin'ny olona manodidina anareo Va demander des vases chez tes voisins, ary vilany be dia be atao fa aza atao vitsy. prends plusieurs vases et prends plusieurs nombres. Zany hoe tsy hanao zavatra kelikely anazy Andriamanitra fa zavatra goavana be. Ça veut dire que Dieu ne va pas faire de petites choses, mais de grandes choses. Ozy le mpanompon'Andriamanitra taminy. Voici ce que le serviteur de Dieu a dit. Aza atao vitsy ny vilany Fais des vases en grand nombre. eo le teneniko androany manao hoe akatoavy izay lazain'Andriamanitra. C'est ce que je vous dis. Mettez en pratique la parole de Dieu. Mino foana ianao na dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritra aho azy. Crois toujours, même si tu n'es pas du même avis. Rehefa tapa-kevitra nompon'Andriamanitra isika Quand on est décidé à servir Dieu, dia tokony vonona mandrakariva ihany koa akatò izay lazaina. nous devons aussi être prêts à obéir à ce qu'il dit. Fa zany ny lalana nokatra vahaolana tsy takatry ny saina amin'ny fiainantsika androany. Parce que c'est le chemin qui va ouvrir des solutions surnaturelles dans notre vie. Ohatrany tsy dia mahainao mainina mafy sa. Amen. Alleluia! Alléluia. Tsy maintsy mivaranga ny olanao a. Tes problèmes Tsy seront maintsy ho résolus. sitrana ny aretinao a. Tu seras guéri. Tsy maintsy mpandresy eo ny ady atrehanao anao androany e. Victorieux. Manaova mainina mafy isika rehetra. Amen. Amen. Do hitehaka mantompo sika. Acclamons le Seigneur. Alleluia! Alléluia. Ny rana ilay vehivavy hoe mandehana mindra milany be dia be. On a dit à la femme d'aller vers le serviteur et de prendre plusieurs vases. Tsy nisalasala mihitsy izy rehefa niteny ny mpanompon'Andriamanitra. Elle n'a pas hésité quand le serviteur de Dieu a parlé. Lasa izy nihinana vilany tamin'ny olona manodidina azy. Elle a emprunté des vases chez ses voisins. Rehefa nanomboka nahazo vilany be dia be izy a, Quand elle a eu plusieurs vases, dia izao no nitenen'ilay mpanompon'Andriamanitra. voici ce que le serviteur de Dieu a dit. Midira ao an-trano dia idino varavaranareo. Va dans ta maison et ferme la porte Dia alaivo ilay diloilo tao anaty tavoara. et prends le pot d'huile Dia ararao ao anatin'izay vilany azonareo. et verse dans les vases que vous avez reçus. Mba alaivo sary an-tsaina nge zany e. Considérez cet exemple. Diloilo kely ray tavoara C'était juste un petit pot d'huile, fa araraka ao anaty vilany be dia be. mais il fallait verser dans plusieurs vases. Fa rehefa tonga teo anatrehan'izy ireo ilay vilany maromaro Mais quand il avait plusieurs vases devant eux, dia izay vilany rehetrarehetra nandrarahana diloilo tous les vases où ils ont versé de l'huile, dia voalaza ny soratra masina feno avokoa. la parole de Dieu dit que les vases étaient remplis. Ao amin'Andriamanitra dia feno izay ilainao. En Dieu, il y a tout ce que tu désires. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia feno ny zavatra rehetrarehetra izay ilainao. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que tu souhaites. Ny tenin'Andriamanitra loharano ny zavatra rehetra. La parole de Dieu est la source de toutes choses. Ny tenin'Andriamanitra loharano ny vahaolana andrasanao eo. La parole de Dieu est la source de la solution que tu attends. Ny tenin'Andriamanitra ny loharano ny faniriana izay mba eritreretinao tonga aminao eo. La parole de Dieu est la source des souhaits et des désirs que tu souhaites se réaliser. Manaova mainina mafy ianao. Dis Amen. Alleluia. Alléluia. Rehefa dia zavatra nitsanga dia izao feno avokoa ny vilany rehetrarehetra. Voici ce qui s'est passé. Tous les vases étaient remplis. Dia nanomboka niteny tamin'izany any ihany ilay vehivavy manao hoe mbola hitondray vilany hafa.
Et la femme a dit, donnez-moi encore un autre vase. dia izao no nytenen'ireo zanany tamin'izany fotoana izany. Et son enfant a répondu, Tsy isy vilany ntsony fa efa tapitra avokoa ny vilany teto amintsika. il n'y a plus de vase, mais tous les vases sont déjà remplis. Dia nitsahatra avy hatrany ny fidininy ny diloily tao anatin'ilay tavoara. Et il n'y avait plus d'huile dans le pot d'huile. Izany hoe tsy nentin'ny farana mihitsy ny fidinany diloilo raha tsy feno avokoa ny vilany rehetra. C'est-à-dire que le pot d'huile ne pouvait pas être fini tant qu'il avait encore des vases. Androany koa sahako no milaza aminao Aujourd'hui, j'ose aussi te dire fa tsy hitsahatra ny fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao androany. que les bénédictions dans ta vie ne vont pas Tsy s'arrêter hitsahatra ny aujourd'hui. fanampinan'Andriamanitra ao anao androany. Les bénédictions ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Ary io enim-bolana faharoa amin'ity taona 2024 ity, Et pendant cette année 2024, les 6 derniers mois, amin'ny anaran'i Jesosy izay tsy azonao tamin'ny enim-bolana voalohany dia ho azonao amin'ny enim-bolana faharoany. au nom de Jésus, ce que tu n'as pas eu au premier semestre, tu l'auras au deuxième semestre. Ho tanteraka amin'izay mino rehetra ane zany e. Se réaliser pour tous ceux qui croient. Manaova amanina mafy isika rehetra. Dites Amen, bien fort. Rehefa feno vilany dia nilaza tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izy hoe feno avokoa ny vilany rehetra. Quand les vases étaient remplis, elle a dit aux serviteurs de Dieu, tous les vases sont remplis. Dia izao no niteny mpanompon'Andriamanitra taminy mandehana amin'ny dilo hoe diloilo rehetra. Et voici ce que le serviteur a dit, va vendre l'huile Dia andana aloavy ny trosan'olona dia velomy ny sisa rehetra. et va payer ta dette et tu vivras avec le reste. Tsy ny zavatra mampahery dia izao. Ce qui est encourageant, c'est ceci, Sady voaloha ny trosan'olona la dette est payée ary izy mitelo mianaka nanan-kivelomana. et les trois, ils avaient de quoi vivre. Zany ny zava-magaga tsy takatra ny saina aoentin'ny tenin'Andriamanitra. C'est les miracles que la parole de Dieu apporte. Averiko amintsika ihany Je répète encore fa ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery. que la parole de Dieu est vivante et puissante. Rehefa mino sy mankatoa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra isika Quand nous croyons la parole de Dieu et que nous la mettons en dia pratique, tsy maintsy ho tanteraka avokoa izay rehetrarehetra faniritsika rehetra. et tous nos souhaits se réalisent. Ny faniriana tao ampon'ity vehivavy ity izao dia izao. Le souhait qui tenait à cœur cette femme, c'était ceci. Tia ny va tanteraka le trosa izay nampahory azy. Elle voulait payer toutes ses dettes. Ambarako amintsika fa tsosatra voalohany mandrapahafatiny io trosan'olona tao amin'io. Ces dettes étaient des dettes qu'elle ne pouvait pas payer jusqu'à sa mort. Kanefa ny tamin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina Et pourtant, d'une façon surnaturelle, dia novahan'Andriamanitra izany olana izany. Dieu a résolu ce problème. Ambarako amintsika izay miainao ankehitriny. Je déclare aujourd'hui à vous tous qui écoutez aujourd'hui, Mbola tsy miova Andriamanitra. Dieu ne change pas. Mbola tsy miova ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu ne change pas. Ny olona indraindray miovaova. Les gens changent parfois. Ny olona indraindray tsy mety mino. Les gens parfois ne croient pas. Fa Andriamanitra sy ny teniny Mais Dieu et sa parole dia velona mandrakizay. sont vivants pour toujours. Minoa an'ilay velona mandrakizay ianao. Croyez en celui qui vit éternellement Dia ho tanteraka amin'ny fandrianao rehetra. et tu seras exaucé. Hivany any olanao rehetra. Tes problèmes seront résolus. Ho sitrany ihany ny aretinao. Tes maladies seront guéries. Ilamina amin'ny fiainatokantranonao. Tes problèmes conjugaux seront résolus. Voaova ny tenin'Andriamanitra ny taranako rehetra. La parole de Dieu va changer Ho ta vie et tahina ta amin'ny fiainany descendance. ankoranao ray manontolo. Tout ton foyer sera béni. Ny fandrianao rehetra dia ho tanteraka androany. Tes souhaits se réaliseront aujourd'hui. Manaova amenina mafy ianao. Dis Amen. Averiko tsara le lohahevitra. Je répète encore le thème. Mino izay lazain'Andriamanitra Crois ce que Dieu dit dia ho tanteraka izay fandrianao rehetra. et tous tes souhaits se réaliseront. Ny faniriana tao ampon'ity vehivavy ity izao Ce que cette femme avait à cœur izay nientiny teo anatrehan'ny lehilahin'Andriamanitra et qu'elle a apporté devant le serviteur de Dieu, dia mba tia nivaly atrosan'olona teo amin'ny fiainana. elle voulait réussir à payer sa dette. Tiako ambara aminao androany dia izao. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ceci. Afaka manatanteraka ny fandrianao Andriamanitra. Dieu peut réaliser tes souhaits. Fa ny fanontaniana petraka dia hoe Mais la question qui se pose, c'est ceci. vonona katò ve ianao? Est-ce que tu es prêt à mettre en pratique sa parole? Afaka mino izay lazany ve ianao? Est-ce que tu crois ce qu'il dit? Tahaka ny nataony ity vehivavy anankiray ity Comme cette femme. ary zany ny lalana tsy takatry ny saina Et c'est le chemin nahitany vahaolana teo anatrehan'Andriamanitra.
pour trouver une solution surnaturelle devant Dieu. isaorana ny lehibe ny tompo Andriamanitra Que Dieu soit remercié fa sady voalonitra osan'olona parce qu'elle a pu payer sa dette no afaka nanam-pivelomana ela be izy telo mianaka. et les trois avaient de quoi vivre pour toujours. Torohevitra ambarako amintsika ary dia izao. Le conseil que je vous donne, c'est ceci. Rehefa tonga ao amintsika ny tenin'Andriamanitra, Quand la parole de Dieu arrive vers nous, rehefa omen'Andriamanitra atsika ihany koa ny teniny, quand Dieu nous donne sa parole, dia aza misalasalana be ady hevitra. n'hésite pas, ne doute pas et ne fais pas de débat. Fa ekeo sy akato avy na dia tsy mifanaraka izay ao anatin'ny sainao azy izany, Mais obéis à sa parole et mets-la en pratique même si tu n'es pas d'accord. fa izany no hitondra vokatra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Car c'est ce qui va donner un grand impact dans notre vie. Averiko kely ilay mpanjaka faharoa toko fa efatra andininy faefatra. Je répète un peu, 2 Rois chapitre 4 verset 4. Mandehana mindrambolaminy olona manodidina anao izy. Va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins. Raha maha-olombelona ohatry ny hoe sarotra izany. En tant qu'être humain, ce n'est pas évident. Fa olana ara-bola no andrasan'ilay vehivavy. C'est une solution financière que la femme attend. Kanefany andana mindrambolana izy ny mpanompon'Andriamanitra. Et pourtant le serviteur a dit, va demander des vases. Ohatry ny hoe zavatra hafahafa zany raha maha-olombelona. On dirait que c'est quelque chose de bizarre en tant qu'être humain. Kanefa ny hoe nahitana hoe vonina akato ve ianao. Et pourtant c'était pour voir, est-ce que tu es prêt à obéir? Misy lazain'Andriamanitra ve ianao. Est-ce que tu crois ce que Dieu dit? Dia izany no atongavan'ilay fandrinao ho tanteraka. Et c'est comme ça que tes souhaits pourront se réaliser. Mila mino sy makato izay lazaina isika Nous devons croire ce qu'il dit et obéir à sa parole. dia ho tanteraka amin'ny fandrintsika rehetra. Et nos souhaits se réaliseront. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Tsy maintsy ho tanteraka ny fandrinao androany. tes souhaits se réaliseront. Tsy maintsy ho aujourd'hui. tanteraka izay irinao androany. Tu seras exaucé aujourd'hui. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no misy izay fandrinao rehetra. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que tu désires. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ny va le olana ara-bola Le problème financier était résolu. ary voalohany trosan'olona rehetra Elle a pu payer sa dette no ny finoana sy ny fankatoavana azy lazain'Andriamanitra parce qu'elle a cru en ce que Dieu a dit izay niaina n'ity vehivavy ity. et elle a mis en pratique la parole de Dieu. Ohatra faharoa dia izao. Deuxième exemple, c'est ceci. Raha manana fanondrina ihany koa anao te ho sitrana Si tu désires également être guéri, dia aza misalasala mihitsy makato izay lazainy ny tenin'Andriamanitra. n'hésite pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Jauna toko fahadimy Jean chapitre 5, manomboka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. versets 1 jusqu'à 8. Angamba ny tsy vakiako intsony ilay tenin'Andriamanitra Je ne vais plus lire ce passage, fa soraty fotsiny izany. mais prenez juste note. Dia rehefa mba ao an-trano anao ka milamindamina iny Et quand tu seras à la maison, dia manomboka afaka dinianao sy vakianao ny tenin'Andriamanitra. tu pourras lire et méditer ce passage de la Bible. Fa ambara soratra masina eto Mais ce que la Bible dit ici, fa nisy lehilahy anankiray tao narary valo amin'ny telopolo taona. il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Averiko tsara narary nandritra ny valo amin'ny telopolo taona. Je répète encore, il était malade pendant 38 ans. Tao anatin'ny valo amin'ny telopolo taona io ty lehilahy ty Pendant ces 38 ans, cet homme, dia naniry mba te ho sitrana ihany koa. il voulait aussi être guéri. Ary tsy ty lehilahy ty rery ngamba ny nanana fandriana mba ho sitrana Ce n'est pas seulement cet homme qui voulait être guéri, fa ny fianakaviany rehetra, mais toute sa famille, ny olona manodidina anazy rehetra tous ses voisins. dia mba nisy fandriana hoe roviana mba ho sitrana io lehilahy io. Ils voulaient tous voir quand est-ce que cet homme sera guéri. Mety efa mba nanoro lalana anazy daholo ny olona mba ahitany fanasitranana. Peut-être que tout le monde lui a déjà donné des conseils pour qu'il puisse être guéri, Fa tsy nety sitrana izy valo amin'ny telopolo taona. mais il ne pouvait pas être guéri pendant 38 ans. Tamin'ny ray andro dia naheno ireo olona ireo Un jour, ils ont entendu fa misy farihy anankiray ao Betesda ao. qu'il y a une piscine à Bethesda. Io fary io dia farihy magaga tsy takatry ny saina. Cette piscine est une piscine qui fait des miracles. Io fary io dia farihy mitondra fanasitranana. Cette piscine apporte des guérisons Satria rehefa mihetsika ny rano parce que quand l'eau est agitée, dia izay olona anankiray voalohany mitsoboka ao anaty rano dia mandray fanasitranana. la première personne qui plonge dans l'eau reçoit la guérison.
dia na inona aretina misy amin'izany olona izany Quelle que soit la maladie de cette personne, rehefa mietsika ny ranony Betesda quand l'eau de Bethesda est agitée, dia sitrana ilay marary le malade est guéri. nanomboka niazakazaka nentina nakao any koa ty lehilahy ty niaraka tamin'ny fandrinany Cet homme a accouru vers cet endroit avec son lit. ambarany soratra masina manao hoe Les Écritures disent nisy karazan'olona marary be dia be matory eo ambony fandrina manodidina fariany Betesda il y avait plusieurs sortes de malades qui dormaient dans leur lit autour de la piscine de Bethesda. ary anisan'ny anankiray tamin'ireny ty lehilahy narary vala amin'ny telopolo taona ity Et cet homme était l'un d'entre eux. fa Jesosy Kristy nandalo to amin'ny toerana iny ray andro Mais Jésus-Christ est passé sur cet endroit un jour. ity lehilahy ty dia miandry fariany Betesda mihetsika Cet homme attendait que la piscine de Bethesda soit agitée. tao alohany io dia voalaza ny soratra masina Avant ça, la Bible dit, misy fotoana mihetsika ny rano il y a des fois où l'eau est agitée, fa ilay lehilahy tsy nety tafiditra tao anaty rano mihitsy mais l'homme ne peut pas plonger dans l'eau. mazava ho azy fa tsy nety sitrana ny aretina C'est évident qu'il ne pouvait pas être guéri. fa rehefa hitan'i Jesosy hoe toy izany ela be ty lehilahy ty Mais quand Jésus a vu cet homme, dia zao no nitenen'i Jesosy taminy Jésus lui a dit, nametraka fanontaniana Jesosy Kristy Jésus lui a posé une question, te ho sitrana va ianao raha lehilahy est-ce que tu veux être guéri? averiko ihany ny fanontaniany Jesosy Je répète encore la question. te ho sitrana va ianao ho Jesosy Jésus a dit, est-ce que tu veux être guéri? dia hitany fanirina lehibe tao am-polona lehilahy Jesosy tamin'ny fotoana io Jésus a vu ce qu'il a fait dans le cœur de cet homme. dia hitany fanirinao any koa Jesosy androany Jésus veut aussi voir ton souhait. ary ny ao am-pon'Andriamanitra androany dia izao Et ce qu'il y a dans le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est ceci. zay fanirina rehetra ao am-ponao Ce qu'il y a dans ton cœur, dia tsy maintsy ho tanterahany Jesosy amin'ny fiainanao zany Jésus va le réaliser dans ta vie. manaova menina mafy ianao Amen. ho vitany Jesosy aminao zany fiangonana Jésus va le réaliser pour toi. amena Amen. zay fanirina efa ela be Les souhaits que tu as faits depuis longtemps, mety efa ozy ianao hoe efa tsy nieritseretiko tonga intsony peut-être que tu te dis que je n'y pensais même plus. zay fanirina efa ela be Les souhaits que tu as faits depuis longtemps, mety efa ozy ianao fa tsy mivaky lohan'izany tsony peut-être que tu te dis que je n'y pense même plus. manontany ianao Jesosy androany Jésus te demande aujourd'hui, inona ny fanirina mavesa-danja ao am-ponao quel est le souhait qui pèse dans ton cœur? vonina ando zay rehetrarehetra irinao Andriamanitra Dieu est prêt à réaliser tes souhaits. na inona fanirina ao anatinao Quels que soient les souhaits qui sont en toi, ho tanterahan'Andriamanitra aminao zany Dieu androany va le réaliser dans ta vie aujourd'hui. tsy mifaria ny Betesda no andeha amehan'izany Ce n'est pas la piscine de Bethesda qui va réaliser cela. tsy le olona manodidina anao no afaka amehan'izany Ce n'est pas tes voisins qui peuvent t'exaucer. fa zay tsy vitan'ny olona Mais ce que les hommes ne peuvent pas faire, zay tsy vita amin'ny farian'ny Betesda ce que la piscine de Bethesda ne peut pas faire, vitan'i Jesosy zany androany Jésus peut le faire aujourd'hui. vitan'i Jesosy zany Jésus androany peut le faire aujourd'hui. velona sy mahery ho an'ny La tenin'Andriamanitra parole de Dieu est vivante et puissante ary afaka hiasa amin'ny fiainana zay manao menina mafy et il peut agir dans la vie de ceux qui manaova font menina Amen. ianao Amen. alleluia Alléluia. alleluia Alléluia. ary eto melohany anizako ny toroteny Et avant que je continue la prédication, ho anareo zay manana olana mitrosy pour vous qui avez des problèmes financiers ka maniry ianao mba tianao hivaza nitrosy zany et qui veulent payer leurs dettes, ho anareo zay manana aretina sarotra sitranina vous qui avez des maladies qui sont difficiles à guérir, mety efa nivarotra fananana mihitsy ianao mba hitadiavana fanasitranana peut-être que tu as déjà vendu tes biens pour pouvoir être guéri, mety efa nitety dokotera be dia be ianao mba handraisana fanasitranana peut-être que tu as déjà vu plusieurs médecins pour pouvoir être guéri. mampiomana an'ireo olona manana ny karazana problème reo J'annonce à tous ces gens qui ont ce genre de problème, fa ho arinan'ity toroteny ity après cette prédication, dia hivavaka ho anareo reny je vais prier pour vous, na any an-trano ianao que tu sois à la maison, na ty anaty trano fivavahana ianao que tu sois à l'église, dia hivavaka ho anareo reny je vais prier pour vous. fa minozy elazay ny tenin'Andriamanitra Croyez la parole de Dieu. fa tsy maintsy mivany olo anao androany Tes problèmes seront résolus. tsy maintsy ho tanteraka amin'ny fandrinao androany Tes souhaits seront raiso amin'ny réglés. finoana ny herin'ny fanasitranana Croyez avec foi. raiso amin'ny finoana ny herin'ny vahaolana
Recevez avec foi. fa tsy maintsy ho tanteraka ny fandrinao ny fiangonana. Tes souhaits vont se réaliser, chère assemblée. Miantso anareo a iomana teny izao. Je vous appelle à vous préparer dès maintenant. Amen na hoe Amen. tohizako ny tenin'Andriamanitra. Je continue le sermon. Rehefa nahita nyity lehilahy izay nipetraka teo amin'ny farihy Betesda efa ela be Jesosy, Quand Jésus a vu cet homme qui était assis auprès de la piscine de Bethesda depuis longtemps, rehefa avy nametraka ny fanontaniany Jesosy teo sitrana va ianao, quand Jésus a posé la question, est-ce que tu veux être guéri? dia izao ny teny Jesosy Kristy tompo taminy: Jésus-Christ a dit, mba atao ny fandriananao dia mandehana mody. prends ton lit et rentre chez toi. Tsy nametra tanana taminy Jesosy, Jésus ne lui a pas imposé les mains. tsy nivavaka ao anazy Jesosy, Jésus n'a pas prié pour lui. tsy nikasika ny vatan'ity lehilahy ity Jesosy, Jésus n'a même pas touché le corps de cet homme. fa niteny fotsiny Jesosy Kristy mba atao ny fandriana dia mody. Mais Jésus-Christ a juste dit, prends ton lit et rentre chez toi. Izany hoe zavatra nomeny Jesosy azy dia inona? C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus lui a donné? Teny nomeny Jesosy anazy, C'est la parole que Jésus lui a donnée. teny natolo Jesosy Kristy tompo anazy. C'est une parole que le Seigneur Jésus lui a donnée. Amin'ny dika teny hafa dia mba atao ny fandriananao fa efa sitrany ianao. Dans d'autres versions, c'est écrit, prends ton lit car tu es déjà guéri. Izany hoe mbola eo ambony fandriana izy, C'est-à-dire qu'il est encore sur son lit, mbola tamana teo ambony fandriana izy, il est encore malade sur son lit, fa nanontany Jesosy teo sitrana nga ianao. mais Jésus lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Mila mibata fandriana ianao androany ho sy efa sitrana ianao. Tu dois prendre ton lit aujourd'hui car tu es déjà guéri. Rehefa nentin'ity lehilahy ty ny fandrianany, Quand cet homme a pris son lit, isaorana lehibe Jesosy Kristy tompo riavana. que Jésus-Christ soit remercié, bien aimé, Niaraka tamin'izay dia sitrana izy. cet homme était immédiatement guéri. Zany ny hery ny teny ambaran'i Jesosy. C'est la puissance de la parole de Jésus. Zany ny fahefany ny tenin'Andriamanitra. C'est la puissance de la parole de Dieu. Tanteraka ny fandrian'ilay lehilahy, Le souhait de cet homme s'est réalisé. tonga teo amin'ilay lehilahy zany fandriana izany Ce souhait était dans cet homme no ny fahefan'ilay tenin'ambaran'i Jesosy. grâce à la puissance de la parole de Jésus. Aretina tsy sitrana vala amin'ny telopolo taona, C'était une maladie incurable pendant 38 ans, fa isaorana n'Andriamanitra lehibe mais que Dieu Tout-Puissant soit remercié. tao anatin'ny ray mpimasomonja En un seul instant, dia nandray fanasitranana izy. il a reçu la guérison. Faraparanako ny tenin'Andriamanitra. Je termine la parole de Dieu. Tena mitondra vokatra sy fitahiana lehibe izao fivavahana ataontsika izao ry havana. Il y a vraiment un grand impact et un grand résultat, une grande bénédiction dans ce culte bien-aimé. Fa andao isika ino an'Andriamanitra sy ny teny izay ambarana. Croyons à la parole de Dieu qu'il nous annonce, Satria mbola tsy miova Andriamanitra, parce que Dieu ne change pas, ary tsy miova ny heriny, sa puissance ne change pas, tsy miova ihany koa ny fahefan'ny teniny. la puissance de sa parole ne change pas non plus. Fa andaontsika ino Mais allons croire zay ambarany tenin'Andriamanitra la parole de Dieu dia ho tanteraka ny fandrianao rehetra. et tous tes souhaits se réaliseront. Manapa-hevitra androany Décidez aujourd'hui ino de croire, akato de mettre en pratique izay lazainy tenin'Andriamanitra la parole de Dieu dia ho tanteraka ny fandrianao rehetra. et tous tes souhaits se réaliseront. Tsy misy faniriana tsy hain'Andriamanitra tanterahazany, Il n'y a pas de souhait que Dieu ne peut pas réaliser, fa mitady olona ino Andriamanitra androany. mais Dieu cherche des gens qui croient. Raha mivavaka sy manompo an'Andriamanitra ianao, Si tu pries et si tu sers Dieu, ndao ilozana ny fombafomba mpivavahana, allons laisser les formes et les religiosités, andao ilozana ny fombafomba n'olombelona, allons laisser les formes humaines, fa zany manakana ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny tsy ho tanteraka amin'ny fiainantsika. parce que c'est ce qui empêche la parole de Dieu de se réaliser dans notre vie. Ny fombafomba mpivavahana sy ny fomba n'olombelona mantsy Parce que les actes religieux et les traditions humaines, dia tea nohatra ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny foana. ils empêchent toujours la puissance de Dieu de se réaliser. Ary zany mahatonga ny olona be deaibe tsy tena mahita n'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainana. Et c'est pour ça que plusieurs personnes ne voient pas Dieu agir dans leur vie. Zany mahatonga olona be deaibe tsy mandana inona eo anatrehan'Andriamanitra. C'est pour ça que plusieurs personnes ne voient pas Dieu intervenir. Mino fa azonao tsara ny nambarako teny am-pendohana Je crois que tu comprends ce que j'ai annoncé au début, hoe olona marobe no misalasala manatona an'Andriamanitra amin'izao fotoana. qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à s'approcher de Dieu actuellement
olona marobe no tsy mety mintsy fa mbola velona sy mahery Andriamanitra. Plusieurs personnes ne croient plus que Dieu est vivant et qu'il agit, qu'il est puissant, Satria ireny olona ireny dia tsy mino ny fisian'Andriamanitra. parce que ces personnes ne croient pas en l'existence de Dieu. Ireny olona ireny dia tsy mino ny fahefany ny tenin'Andriamanitra. Ces personnes ne croient pas en la puissance de la parole de Dieu. Any ka tsy mahatsapa inona na inona izy. C'est pour ça qu'ils n'expérimentent rien. Tsy mahita fiainana miova amin'ny fiainana izy. Ils ne voient pas de transformation dans leur vie, Satria izay mino ihany androany no ahitan'Andriamanitra. parce que seuls ceux qui croient peuvent voir Dieu. Izay mino ihany no ahita vokatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ceux qui croient voient des résultats devant Dieu. Ka hoy androany C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ho famaranako izao afatra izao. pour terminer ce message, Inona ka ny faniriana ao anatinao ao? quel est le souhait que tu as dans le cœur? Inona ny fanirianao mba tianao tanteraka amin'ny fiainanao? Qu'est-ce que tu désires se réaliser dans ta vie? Ho eto eo anatrehan'Andriamanitra tsy ampisalasalany zany. Apporte-le devant Dieu sans hésiter. Ho eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny finoana izany. Apporte-le devant Dieu avec foi. Fa ao amin'Andriamanitra no misy ny zavatra rehetra. Car en Dieu, il y a toutes choses. Efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Dieu nous l'a déjà donné à travers Jésus-Christ notre Seigneur. Tsy fiainana ara-panahy ihany no tian'Andriamanitra omena antsika fiangonana. Ce n'est pas seulement la vie spirituelle que Dieu veut nous donner à nous qui sommes son Église, Fa hatramin'ireo fiainana rehetrarehetra ty ambonin'ny tany mais tous les domaines de notre vie sur terre. dia tian'Andriamanitra omena antsika izany androany. Dieu veut nous le donner aujourd'hui. Ary faharoa manarakaraka izany, Et deuxièmement, ankoatran'io entinao anatrehan'Andriamanitra tsy ampisasasalana amin'ny fiainanao sy ny fandrinao, à part le fait d'apporter sans hésiter tous tes souhaits devant Dieu, dia aoka ho vonina ino sy akatò izay lazaina ianao. sois prêt à croire et à mettre en pratique sa parole. Fa zany ny varavarana nokatra lalanao anao ho tonga eo anatrehanao ny fandrinao rehetra. Parce que c'est la parole qui va ouvrir un chemin pour toi pour que tes souhaits se réalisent. Efa inombetsaka nahitako olona ry havana Plusieurs fois, bien-aimés, tapidalaka le teo amin'ny fiainana. j'ai vu des gens qui n'avaient plus d'issue dans leur vie. Tsy nahita vahaolana tesiteroa, Ils n'avaient plus de solution. fa tamin'ny fotoana niona taminay izy Mais quand ils nous ont rencontrés, dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra tsy takatra ny saina. ils ont vu la gloire de Dieu. Ty misy fijovavolombelona amaranako azy. Je vous rends un témoignage pour terminer. Fô ray volana latsaka teo eo zahay. Il y a environ un mois, Nisy mpivady nitondra ny zanany 14 mois. il y avait un couple qui a apporté son enfant de 14 mois. Nanomboka tamin'ny fotoana voateraka io zaza io misy aretina fanitsitona dia tsy matsiaro tena. Quand cet enfant était né, il avait une maladie. Efa nentina tamin'ny dokotera maro izy io teto Antananarivo. Il l'a emmené vers plusieurs médecins à Tana. Ary tsy vitany hoe nentina tamin'ny dokotera ihany fa nentina tamin'ny olona izay mpitsabo mety mahay ara-drazana. Ils ont emmené aussi cet enfant vers des personnes qui pouvaient guérir traditionnellement. Fa tsy nentina hita fanasitranana ho an'ny zanany izy mivady. Mais cet enfant ne pouvait pas être guéri. Fa ndray andro izy ireo Mais un jour, rehefa netsika mafy ny aretin'ity zananyity amin'ny andro maro quand cet enfant était très malade, dia nentina tamina CSB teo anankiray tao Ambohimanarina. il l'a emmené à un CSP2 en Boumanar. Dia tsy nentina indray intsony ny dokotera Et le médecin ne voulait plus le recevoir satria zaza efa ohatry ny maty ny eny atsotrony izy mivady. parce qu'il avait l'air d'un enfant qui était déjà mort. Mitaitaina izy ireo. Ils avaient très peur. Efa maninona tsy mety raisin'ny dokotera intsony. Pourquoi le médecin ne veut plus le recevoir? Tena nitanondrika izy mivady. Ils étaient vraiment inquiets. Kivy izy ireo tamin'izany fotoana Ils étaient découragés satria ny asan'ity lehilahy ity rava mihitsy. parce que son travail était anéanti. Ny fananany rehetra efa namidy daholo Il a déjà vendu tous ses biens mba ahafahana mitondra mitady fitsaboana ho an'ny zanany. pour pouvoir guérir cet enfant. Fa rehefa tsy nentin'ny raisin'ny dokotera intsony ilay zanany Mais quand le médecin ne voulait plus recevoir l'enfant, dia izy ireo andeha ody iny mba hoe hitady mpitsabo hafa indray et quand ils étaient en train de rentrer, ils voulaient chercher un autre médecin, no nisy olona nafantatra hoe ndeha hoentina atry amin'ny olona mpivavaka ilay zaza. quelqu'un leur a dit, alors emmenez cet enfant vers quelqu'un qui prie. Fa rehefa nivavahana io zaza io ry fiangonana Et quand on a prié pour cet enfant, chère Église, tao anaty mivavaka natao an'ilay zaza pendant la prière pour cet enfant, isorana an'Andriamanitra lehibe que Dieu soit remercié, fa nanomboka nietsika ilay zaza. cet enfant a commencé à bouger. Nanomboka niaina soamatsara ilay zaza. Cet enfant a commencé à respirer. Ary mifagagana dia izao Et voici le miracle. ora vitsivitsy tao aorianan'izany Quelques heures après cela, nanomboka nitsikitsiky sy ny lalao ilay zaza. l'enfant a commencé à sourire et à jouer.
ary nampahery be dia ity Et ce qui était vraiment encourageant, c'est ceci. alahady tao aorianan'iny Le dimanche après cela, nasaina ry zareo mba ho tonga tao am-piangonana nous les avons invités à venir à l'église. amin'ny valo ny fidirana voalohany tao fiangonana misy anay Le culte commençait à 8 heures dans l'église où on était. fa ry zareo no tonga voaloha tao am-piangonana tamin'ny fotoana io Ils étaient les premiers arrivés à miaraka l'église. amina zaza falifaly be fa salama tsara Avec un enfant en pleine santé et tout joyeux. isaorana an'andriamanitra amin'izao fotoana izao Nous remercions Dieu fa amin'izao fotoana itenenantsika izao parce qu'aujourd'hui, lasa olona mafana fo be ry zareo ce sont des gens très fervents. sasa salama be ny eo an-tokantrano C'est un enfant en pleine santé. afaka mitondra fanasitranana tsy takatry ny saina oatra zany andriamanitra Dieu peut apporter des guérisons de façon miraculeuse. mbola tsy miova andriamanitra ry ava Dieu ne change pas, bien-aimé. fa na inona fanirianao Quels que soient tes souhaits, ozy ny soratra masina manao hoe la parole de Dieu dit, jesosy ny zavatra rehetra ao atsika Jésus-Christ a toutes choses pour nous. raha nandray an'i jesosy ianao Si tu as reçu Jésus, tsy ny fanahinao ihany no avotana ce n'est pas seulement ton âme qui l'a sauvé, tsy ny fanahinao rery no vonjena ce n'est pas seulement ton âme qui l'a sauvé, fa ny fanirianao rehetra androany mais tous tes souhaits ho aujourd'hui, taterahan'andriamanitra aminao zany Dieu va le réaliser pour toi. fa minotaka n'izy mivady Mais croyez comme ce couple, dia ho tanteraka ny fandrianao rehetra et tes souhaits se réaliseront. ny tompony hitantsika rehetra Que le Seigneur vous bénisse. nao tsika hivavaka hisaotra an'andriamanitra Nous allons prier pour remercier Dieu. hoia teny am-piandohana manao hoe J'ai dit au début, mimany ianao zay ao anatina olana prépare-toi qui est dans un problème. mimany ianao zay ao anatin'ny aretina sitrapanafody Prépare-toi si tu as une maladie incurable. manana ny finoana ianao androany Et la foi aujourd'hui, fa ny vavaka rehetra ho ataonay aminao car toutes les prières que nous allons faire pour dia toi, iasan'andriamanitra amin'ny fomba gaga amin'ny fiainanao Dieu va agir dans ta vie d'une Dia façon ivanyolanao surnaturelle. androany. Tu vas prier, isitrany ny les aretinao androany problèmes seront résolus, les Mivava. maladies seront guéries. mivavaha amin'izao fotoana izao Prie maintenant. mivavaha amin'ny fonao rehetra Prie de tout ton cœur. mivavaha amin'ny finoana Prie avec foi. mitenena amin'andriamanitra androany Dis à Dieu aujourd'hui, mino andriamanitra aho je crois, Père, fa ianao le velona mandrakizay que tu es vivant éternellement. mino ny fahefany ny teninao ahako Je crois en la puissance de ta parole. mino aho fa velona ny tenin'andriamanitra Je crois que ta parole est vivante. mbola tsy miova andriamanitra sy ny teniny Dieu et sa parole ne changent pas. fa namasina Saint-Esprit, ampio ahino androany aide-moi à croire aujourd'hui. tohizo ny mivavaka ry fiangonana Continue à prier, chère Église. tohizo any mivavaka ataontsika rehetra Continue à prier. aza misalasala mivavaka eo anatrehan'andriamanitra N'hésite pas à prier devant Dieu. hoeto eny atrehan'andriamanitra ny fanirianao androany Apporte tous tes souhaits devant Dieu. na inona fanirianao ry fiangonana Quels que soient tes souhaits, chère assemblée, ninona faniriana ao anatinao androany quels que soient les souhaits que tu as à cœur hoety aujourd'hui, eo anatrehan'andriamanitra izany apporte-les devant Dieu. ho anareo any an-trano any Pour vous qui êtes à la maison, ho atsika atao anatin'ny trano fiangonana pour nous qui sommes dans l'église, ndao iaraka anokatra ny vavatsika eo anatrehan'andriamanitra exprimons-nous devant Dieu. tenenao amin'andriamanitra ny fanirianao Dis à Dieu quels sont tes souhaits. tenenao amin'ny jesosy amin'ny fanirianao rehetra androany Dis à Jésus quels sont tous tes souhaits aujourd'hui. aza misalasala mitondra amin'ny fanirianao eo anatrehan'andriamanitra N'hésite pas à porter tout ça devant Dieu. aza misalasala mitondra zay irianao eo anatrehan'andriamanitra ho ah N'hésite pas à porter tout ça devant Dieu. zay irianao androany Quels sont tes souhaits aujourd'hui? ain'andriamanitra manatanteraka an'izany Dieu peut le réaliser. misaotra anao andriamanitra Merci Seigneur. misaotra jesosy kristy tompo Merci Seigneur Jésus-Christ. zay tsy hain'ny olona tao jesosy eo Ce que les hommes ne peuvent pas faire, vitanao manatanteraka an'izany androany toi tu peux le réaliser. ainao manatanteraka an'izany jesosy Tu a peux le réaliser Jésus. porofoy aminay jesosy eo Prouve-nous Jésus fa mbola tsy miova ianao que tu ne changes pas. velona ianao jesosy Tu a es vivant Jésus. ianao le naharesy ny fahafatesana C'est toi qui as vaincu la mort. ianao le afaka mibaiko ny rivotra sy ny ranomasina C'est toi qui peux commander à la mer et au vent. afaka mamany olanay ianao androany Tu peux résoudre nos problèmes. afaka manasitrana ny aretina ianao Tu androany peux guérir nos maladies. misaotra jesosy eo Merci Jésus. mino anao zahay Nous croyons en toi. fa namasina Saint-Esprit, ampio zahay androany aide-nous aujourd'hui. ampio zay mba hanana finoana matanjaka Aide-nous à avoir une foi forte. ampio zay mba hanana finoana ny tenin'andriamanitra
Aide-nous à avoir la foi en la parole de Dieu. ampizabana finoana ny tenin'andriamanitra fanamasina Aide-nous, Saint-Esprit, à avoir la foi en la parole de Dieu. satria ao anatin'ny tenin'andriamanitra ny zavatra rehetra ao anay Parce que toute chose que nous désirons se trouve dans la parole de ao Dieu. anatin'izany feokira izany Pendant cette musique, ataontsika rehetrarehetra nomboka hiteny hoe mino anao andriamanitra allons tous dire à Dieu, je crois en Dieu. mino ny fahefan'ny teninao andriamanitra Je crois en la puissance de ta parole. mino anao andriamanitra Je crois en toi, ô Dieu. ainao manatanteraka ny faniriako rehetra Tu peux réaliser tous mes souhaits. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. tsy maintsy tanteraka ny faniriako androany Mes souhaits doivent se réaliser. tsy maintsy Aujourd'hui. tanteraka ny faniriako androany Mes souhaits vont se réaliser tsy maintsy aujourd'hui. sitrany any aretiko androany Mes maladies seront guéries aujourd'hui. tsy maintsy mivany olako rehetra androany Mes problèmes seront résolus aujourd'hui. tsy maintsy tanteraka ny faniriako anateny andriamanitra Mes souhaits seront exaucés au nom de Jésus. misaotra andriamanitra raika Merci Père. ho anao ry marary a Pour toi qui es malade, apetrao ny faritra marary anao eny amin'ny tenanao eny ny tananao mets ta main à l'endroit où tu as mal. ho anao izay manana olana rehetra Pour toi qui as un problème, apetrao eo amin'ny fonao ny tananao amin'ny finoana mets ta main sur le cœur avec foi dia manomboka atao vitan'andriamanitra ny ao anatinao ao et montre à Dieu ce qu'il y a en toi. fa ianao dia afaka mino fa afaka manasitran'andriamanitra Et tu peux croire que Dieu peut guérir. ianao afaka mino fa mpamaolana le andriamanitra ivavahanao Dieu, tu peux croire que Jésus peut résoudre tes problèmes. ivavaka ho antsika fiangonana ny tenako ankehitriny Je vais prier pour l'Église maintenant. jesosy kristy tompo Seigneur Jésus-Christ, ianao le loharano zavatra rehetra toi qui es la source de toutes choses, mifony ato anatrehanao ho an'ny olona marary rehetra je te demande pardon pour toutes les personnes qui sont malades. mifony ato anatrehanao ho an'ireo olona manana olana rehetra Je te demande pardon pour toutes les personnes qui ont des problèmes. amin'ny anarany jesosy Au nom de Jésus, titiako ny aretina je commande aux maladies, mandito ny fanaitainana rehetra je commande aux douleurs, ny fanany kanser l'esprit du cancer, ny fanany diabeta l'esprit du diabète, ny fanany tension rehetra l'esprit de tension, ny fibrome any anatin'ny kibo tous les fibromes dans le ventre, ny kista rehetra tous les kystes. titiako amin'ny anarany jesosy Je commande au nom de Jésus, miala ny aretina rehetra quittez le corps, mivoaka ao anatin'ny vatana ray manontolo quittez leur corps. amin'ny anarany jesosy Au nom de Jésus, alefako ny herin'andriamanitra ikorina ny anatin'ny olona j'envoie la puissance de Dieu sur sy toutes les janona zay manary personnes. rehetra Que les malades soient guéris. sitana ny marary amin'ny anarany jesosy Les malades sont guéris au nom de Jésus. resy ny fanampitondra rofy Toutes les maladies sont guéries. resy ny aretina Les maladies sont vaincues. amin'ny anarany jesosy Au nom de Jésus, raiso ny fanasitranany reçois la guérison. raiso ny fanasitranany Reçois la guérison. ninninona olana nao anko Quels que soient tes problèmes, titiako ny fanampitondra olana amin'ny fanambadiana je commande à tous les problèmes, ny dans olana le raha foyer, tokantrano rehetra tous les problèmes conjugaux, ny olana rehetrarehetra amin'ny fiainam-pitiavana tous les problèmes sentimentaux, amin'ny anarany jesosy au nom de Jésus, miala amin'ny fiainan'ny olona izany quittez la vie des gens. ny olana ratrosa rehetra Tous les problèmes de dette, ny olana miasa ny tanana tous les problèmes concernant le travail, ny olana mamatotra ny arabola tous les problèmes financiers, miala amin'ny anarany jesosy any quittez au nom de Jésus. miala amin'ny olona tsirairay avy Quittez chaque personne amin'ny anarany au jesosy nom de Jésus. mivany olana Les problèmes sont résolus. mivany olana rehetra Tous les problèmes sont résolus. milamina amin'ny fiainatokantrano Les problèmes conjugaux sont résolus. milamina amin'ny fiainam-pitiavana La vie sentimentale est résolue. milamina amin'ny fiainana arabola Les problèmes financiers sont résolus. mivany olana rehetra arabola Tous les problèmes financiers sont résolus. voaefa ny trosa rehetra Les dettes sont payées. tsy mpisambotra intsony izy Nous n'allons plus demander de l'argent. tsy mpisambotra intsony izy hoa Il ne sera plus fa tonga endetté, mpampisambotra indray mais il deviendra créancier. tonga mpampisambotra indray Ils deviendront créanciers. ho tahin'andriamanitra ny fiangonana Que Dieu bénisse l'Église. tahina amin'ny fiainam-panary Que Dieu bénisse la vie spirituelle. de tahina amin'ny l'Église. fiainatokantranona Que Dieu bénisse la vie du foyer. tahina ny taranaka rehetra
Que les descendants soient bénis. tahina ny amin'ny fiainany ara-bola Que la vie financière soit bénie. amin'ny anaran'i jesosy kristy Au nom de Jésus-Christ. amen. Amen. ite ahitanana mafy isika Acclamons le Seigneur. misaotra an'andriamanitra isika ny amin'izay Nous fotoana izay remercions le Seigneur. ho tahin'andriamanitra toka Soyez bénis. tahin' jesosy ny filazana manaraka zany melohany amaranantsika amin'ny fotoana dia izao araka ny teniko teny aloha hoe misy fotoana ngeza be eto a amin'ny alatsinainy voalohan'ny volana jolay io fotoana io dia fidirana amin'ny fomba ofisialy ny école théologie izay ho tanterahany fimbonany fiangonana zandriny manirana amin'ny Madagasikara eto isaorana an'Andriamanitra fa eto amin'ny fiangonana Fiandondrakely no fohy be misy anio toerana fifanana io maro ny mpitondra fanjakana ho avy eto hatrany amin'ny olo misolotena amin'ny présidence reo mpendraikitra mpanangana université maro eto Antananarivo ho tonga eto zany hoe isy manam-pahefana maro be ho tonga amin'ny fidirana amin'ny fomba ofisialy io anatrika ny fanokafana io araka ny teniko teny aloha hoe asaina daholy na isika mpendraikitra na isika fiangonana ihany koa izay ho avy mba hanotrana ny fotoana io ho tonga eto noho izany amin'ny mahafidirana fomba ofisialy ny fotoana io dia mba aorinan'ny fotoam-bavaka aorinan'ilay fotoan-dehibe dia mba isy fiarahana miala etaeta na hoe misy cocktail zany mba ho tanterahana mazava be fa